Nametraka laharam-pameana ny sekretera-panjakana vaovao izay miadidin'ny zandarmarim-pirenena ny anohy asa izay efa vitany teo aloha ary ady ihany koa ao anatin'ireo trangana kolokolo samihafa izay nampalaza ny zandarmarim-pirenena teo aloha teo. Manana ny vina ihany koa ity sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena ity ao anatin'ny asa izay miandry azy. Laharam-pameana ho an'ny Jenerala Andriamanarina Jean Christophe, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmarim-pirenena izay voavoatendry ny alatsinainy lasa teo amin'izany toerana izany ny fametrahana ny ady amin'ny kolikoly, ny fidinana ifotony manakaiky ny vahoaka sy manaramaso ny asan'ireo zandary ary ny fanadiovana anatiny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena. Ho an'ity laharana voalohan'ny zandary ity dia ny famafisana ny vina napetraka ho an'ity taona 2024 ity no aray maso sy hotohizana. Karazana hoe stratégie sy ny dispositif rehetrarehetra tokony natao tamin'ny 2018 ny directive zany dia zay zany mbola anisany namoaka satria za moa lefitra voalohany commandeny gendarmerie-pirenena tamin'ireny izay zany nandrafitra le directive 2018 ny dispositif tokony atao ny stratégie rehetrarehetra dia ataoko fa mois de juin zao miveriny eto misasaka ny taona zavatra atao voalohany angamba dia manao évaluation dia eo mijery hoe mety ve le zavatra natao sa tsy mety makaiza le izy dia eo zany misy ataontsika hoe misy recadrage tokony atao sa tohizana le izy fa ny fahitako azy aloha hatreto tokony tohizana zany ny karazany hoe ny tetikady ny paikady natao tamin'ity taona 2018 dia le nilazaiko teo hoe midina ny fotony zany ny officier mijery hoe ny baiko zay ny mena. Ny maraina teo no totosa tetsy amin'ny tobo Ramarolahy Betongolo ny lanonana famindrapahefana teo amin'ny jeneraly Randriamavalysoa Girard seg teo aloha sy ny jeneraly Randriamanarina Jean Christophe seg vaovao ka tampiralahina tanteraka no nanatanterahana izany. Ny seg teo aloha nandritra ny lateny dia nilaza fohifohy ireo ezaka vitan'ny zandary tao anatin'ny herintaona mahery ny tantana ny zandarmarim-pirenena. Izongadina tamin'izany fa tsy ao anatin'ny laharana telo voalohany amin'ny fanaovana kolokolo-ntsony zandary fa efa niembotra efa ezaka lehibe izany hoy izy ary hita mivaingana ny asa natao. Nanatrika ity lanonana ity ny jeneraly Rasofinirina Benik Xavier, ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo manamboninahitra jeneraly manamboninahitra mitana andraikitra ambony eo anivon'ny zandarmaria am-pirenena.